faly sirafy tokoa zay ato amin'ny ministerany fiarovam-pirenena satria nandrombaka ny amboara Madagasikara ny ekipa ny rugby ny COSFA izay misy andreo miaramila, misy zandary ary misy mpiasa sivily ihany koa ary tiako mariny eto fa fanontelo nanomboka tamin'ny taona 2012 sy 2000 no nandrombaka an'izany amboara zany ny ekipa ny rugby ny COSFA ko dia misaotra azy ireo maka heren'ireo mpitondra koa satria tsy moramora vao tonga amin'izany tanjona zany ary misaotra ihany koa ireo mpilalao rehetra satria izy ireo dia tsy vitany hoe solotenan'ny ministère fiarovam-pirenena fotsiny fa solotenan'ny Madagasikara ray manontolo ary miandrika an'izany tokoa satria tanatin'ny firalahiana ary tanatin'ny fifankatiavana ary koa tanatin'ny fahavitrina tanteraka no nakandrareo sy nandrombandrareo zany titre ny hoe champion de Madagascar zany. Ato ohatra ny capitaine d'équipe izy Stoko sy Tinakely zay hitanareo fa meilleur joueur eo mandroso kely no mba hita ato amin'ny any meilleur joueur ny rugby tamin'ity taona ty na de kely salam'izao izy fa manana ny maizy azy tokoa ary afaka nampiseho ny talentany isika malagasy somary fohifohy ihany fa tsika dia mahavita azy ary afaka mifanandrina amin'ireo ekipa avy any ivelany ary ny COSFA dia tsy mena maso amin'izany ary afaka hojerevantsika ny fivoaran'izany eo amin'ny lafiny international.